Hisy fidinana ny sarandalana amin'ny herinandro, hidina ny sarandalana amin'ny zotra nasionaly sy rezionaly manomboka amin'ny herinandro araka ny fanambarana nataony ireo mpiandraikitra ny tompim-piantsonana zotra nasionaly sy rezionaly ny androany maraina. Ampahafantarina anareo ampitiavana moa izany ary lazaina ankafaliana satria anisan'ny zavatra nivoaka ny androany moa izany. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohan'ny hidirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia mbola toy ny mahazatra foana ary tsy miova abonné alohan'ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo, azadino ihany koa ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Nanombohantsika azy moa dia efa nolazaintsika tato moa ity vaovao ity fa nitohiny no asiantsika resaka. Izy ity moa dia resaka rahavony olona tetsy Andavamamba. Tsatoka antsy nataony zanany lahy no nafaty ilay reniny Petradrery teny Amnesty Anjezika. Hitany mpitsabo nandritra ny fotoana namongarana ny razana tao an-trano ny sabotsy 12 janoary lasa teo fa nisy dianantsy ny nofo mangatsikany ilay reny mpianakaviana. Ny zanany lahy ihany moa no namono azy noho ny disadisa ara-panambadiana sy ny aralova. Raha araka ny vaovao izay navoaka ny pejy CRJN na Madagasikara moa dia efa voasambotra io zanany io niaraka tamin'ny namany iray piray tsikombakomba aminy. Natolotra ny fampanohavana anio moa ity raharaha ity taorian'ny famotorana. Izany moa ny loharanom-baovao izay navoaka ny pejy CRJN Antananarivo ny mikasika an'ity zavatra efa nolazaintsika tato anatin'ny chaîne ity ho dia zareo kely aminareo satria tohiny iny zavatra navoaka ny pejy CRJN Antananarivo iny. Fa ity anankiraha ity kosa dia loharanom-baovao izay hita tao anatin'ny pejy ny vaovao Kolo TV. Izy ity moa dia resaka fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina. Fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina faritan'ny Toliara. Haverina manontolo ny fifidianana amin'ny komina miisa 3. Fantatra fa haverina manontolo ny fifidianana ao amin'ny komina Mitsinjo Betanimena distrikany Toliara faharoa, komina Mahaly distrikany Amboasary Atsimo ary komina Irada distrikany Ambovombe noho ny tsy fahatombanana nisy no antony hamerinana manontolo ny fifidianana amin'ny ireo komina izay nolazaintsika teo ireny. Isan'ny fandikandalana ny verimberina indrindra nandritra ny iny fifidianana iny ny fanoloana ireo mpikambana eo anivon'ny bureau fifidianana tsy araka ny lalàna. Fitoriana 2.7 no voaray teo anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ao Toliara mahakasika ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina ka mitombina avokoa ny 7 mahery amin'ireo. Hivadika kely any amin'iny distrikany Soanaranyvongo iny isika zavatra niseho ny andro vitsy lasa. Izy ity moa dia resaka hamamona nampididoza. Mpamily fiara nitetikasa iray niala lalana ka nirifatra tamin'ny trano misy olona mipetraka manamorona ny lalana RN 5 Soanaranyvongo ankaikin'ny ny sekoly lycée Akanty. Tokony tamin'ny 5 ora sasany tolakandro ny andro vitsy lasa izay. Vokatry ny fisotroana niteraka hamamona ho an'ilay mpamily fiara no nahatonga ny lozaka nandeha mafy nirifatra ny tetiny tamin'ny tanàna Soanaranyvongo izy ary efa saika nadona olona teo amin'ny sampandalana ankaikin'ny bureau polisy raha handeha mianatsimo. Fa mbola afaka ka ny farany izao saika hamono olona mipetraka tsara antrano izay vao niterabao mbola tsy ampy iray taona niterahana izao. Taitra be ilay vehivavy taorian'ny nafahan'ny fiara satria tsy nampoiziny ny loza saika nahazo azy reo. Notazomin'ny polisy ilay mpamily fiara mamo sy ny fiara ny tamin'ny 1 janoary 2024. Izany moa ny zavantranga teny antoerana raha araka ny vaovao nangon'ny Brido Raseta. Rehefa avy niresaka ny mikasika an'iny tranga nalozam-pifamoivoizana iny moa isika dia ndeha ary isika hilaza kely ny mikasika an'ity zavatra hita tao amin'ny pejiny ministeran'ny Filohalindahy ity. Izy ity moa dia ny andraikitry ny Filohalindahy manoloana ny firenena na devoir des forces armées envers la nation.
Io zavatra voalaza io moa no lohahevitra entiny tafika malagasy nandritra ny fivorian'ny tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny tafika izay nitanterahana anio alakamisy 3 janoary 2024 teny amin'ny mininy business center Ivato. Nisy nijery todika 4 sy ny fanatsarana ny asa 5 izany moa ny zavatra hita tao amin'ny ministeran'ny filohalondahy ny resaka andraikitry ny filohalondahy manoloanan'ny firenena na devoir de forces armées envers la nation koa dia zaraiky foana aminareo ankafaliana sy ampitiavana. Rehefa voalazantsika moa ny mikasika an'izay dia ndeha resika hilaza any ity manaraka ity indray. Ity anankiray ity ihany koa dia loharanom-baovao tao amin'ny pejy vaovaon'ny Cool TV ary hita tao amin'ny pejy ny Fernance Lo. Izy ity moa dia toy ny grève androany tao Nosimena distrikany Miandry Vazo. Nosambory ny mpitandro ny filaminana io hariva io ny kandidany ben'ny tanàna ao amin'ny commune Nosimena distrikany Miandry Vazo tsy iza moa izany fa Rasoanevo Andonirina. Tsy fantatra mazava ny antony fisamborana hoy ireo mpiaradia aminy fa tampoka ny fakana azy tao antranony. Ny mponina ao amin'ny ty commune ity izay tsy manaiky ny voka-pifidianana navoaka ny fitsarana noho izany tsy araka ny safidim-bahoaka. Raha ny zavanisy dia nandresy i Rasoanevo Andonirina lalaina tamin'ny vokatra vonjimaika navoaka ny seni. Nitory taoriany izay ny kandida Irmara ary namoaka didy ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana ka mbola nanomerariny ity kandida tsy miankina ity ary nilaza fa tsy mitombona ny fitorian'ny kandida volomboasary. Samy gaga anefa ny rehetra noho nivoaka ny vokatra ofisialy fa ny kandida volomboasary indray no nandresy. Mitaky ny hamoahana tsy misy hatakandro ity kandida ity ny vahoaka. Izany moa ny zavatra nisy tany antoerana raha araka ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny pejin'ny vaovaon'ny Cool TV koa dia zaraiky foana aminareo ampitiavana sy ankafaliana ireo rehetra mandalo sy ireo rehetra misongadina. Ny hamaranantsika tanteraka ity video anankiray ity moa dia ity loharanom-baovao izay hita tao amin'ny pejin'ny Mada ity. Izy ity moa dia resaka kaporaly maty voafako ny camion. Kaporaly iray 20 taona no namoy ny ainy noho ny lozam-pifamoivoizana nahazo azy ny talata lasa teo teny amin'ny iny RN4 iny. RN4 tsara honenana andranomamo no nisehoany izany tranga izany. Raha ny fanazavana dia nitondra moto izy ary camion nandeha mafy izay nifanena tampoka taminy no nifako azy. Olona iray hafa koa naratra marina fa no tanana ilay mpamily ny camion. Izany moa ny loharanom-baovao izay hita tao amin'ny Mada koa dia zaraiky kely aminareo ary zay ihany koa no namarana ny filazana ny zavamisy ato anatin'ity video ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy tsy maintsy fametra beloma izahay satria ny tonga tsy miarahaba olona mantezitra ary ny mandeha tsy marasadia dia namany sosotra koa tsy sanatria sosotra izahay handao anareo noho n'izany dia tsy maintsy mametra beloma. Veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy gaby hoe tsaotsao velomo amin'ny manaraka indray.